Talata fa 5 ny volana septambra 2024 aterina ny araba tompoky lahy sy tomboko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovaon'ny MBS amin'izao alina izao. Eo amin'ny vaovao makasika ny fanomanana ny fifidianana vitrany ary nondeha nomboantsika ny fotoana. Anisan'ny tondra ny anjara biriky ny ry zareo avy eo anivo ny Royaume-Uni amin'ny fanampiana ny kitapom-bola ny SACEM anatontotsana ny fifidianana ho filohan'ny Repoblika amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Vola mitetina 5 alina sy $100 no natolotra izy ireo tamin'izany. Nisy moa androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny Royaume-Uni sy ny SACEM ary ny PNUD izay natrehan'ny SENI tetsy amin'ny ministeran'ny serasera tetsy Nansana. Jessica Miray sy Manorandre Malala no mitondra antsika izay vaovao izay. Anisan'ny tondra ny fanampiny ho an'ny kitapom-bola ny SACEM na soutien au cycle électoral de Madagascar ihany koa ny avy ao anivo ny Royaume-Uni androany ka vola mitentina $10 sy $100 na 1500 tapitrisa ariary ho fanatondrosana ny fifidianana eto Madagasikara. Nisy androany ny fifanaovan-tsony teo amin'ny ambassadeur-ny Royaume-Uni sy ny SACEM ary ny PNUD izay natrehan'ny SENI teny amin'ny SENI Nansana. $150,000 teo eo zany le valeur an'le volan'eny satria en lire moa le izy zany dia zay zavatra zany manampy moa zany ao anatin'ny reo le vola zay nalefa ny fianakavian-dreo iraisam-pirenena amatsina ny SACEM zay manohana ny SENI zany. Zay ny fomba fipetraka an'le izy teo. Eo aza nefa izay famatsim-bola izay sy izay efa nataon'ny firenena maro teo aloha toy ny avy amin'ny fanjakana Alemana izay nitentina $2 dia tsy mbola ampy $1 eo ny vola anatondrosana ny fifidianana araka ny fanazavan'ny SENI hatrany. Tsy tokony ho sakana amin'ny fanatondrosana ny fifidianana nefa izany fa mbola mitoetra hatrany hatreto ny fifidianana fihodonana voalohany ny 7 Novambra izao. Mbola misy tsy ampy kely ny toe-bolan'ny SACEM zany mety manodididina latsaka kely ny $1 million ny mbola tsy ampy ao anatin'ny vola SACEM zany amintsika mitelo izao kanefa ntsika moa zany dia mandroso hatrany tsy mbola misy zavatra mitohana akory ny fikarakarantsika ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Efa mipetrapetraka tsara kosa amin'izao ny fanomanana ny fifidianana. Lasa aloha mihoatra ny heverana azy ary izay fanomanana izay noho ny fisian'ny fiara-miasan'ny SENI sy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana teo amin'ny famoahana ny lisitry ny kandida. Hotohizantsika eo amin'ny pejiny toe-karena kosa indray ny vaovao. Anisan'ny mbola olana eo amin'ny sehatry ny fandraharana indrindra ty amin'ny ranomasimbe indiana ny tsy fampiny ny fifandraisana eo amin'ny samy mpandraharaha. Mandritry ny Forum économique des îles de l'océan Indien na ny FEIOI no anisan'ny ijerena vahaolana entina natsarana ny tontolo ny fandraharana ny 20 hatramin'ny 20 Septambra izao izany no tontosaina etsy Andotapenaka. Noro fitiavana sy Rivo Ratsoanarivelo. Ny tsy fampiny eo amin'ny fampahafantarana bebe kokoa ny vokatra mampalaza ny Madagasikara, eo ihany koa ny tsy fampiny fifandraisana sy ny fifanerasirana eo amin'ny samy mpandraharaha malagasy vahiny no anisany mbola olana tsy ahafahan'ireo mpandraharaha mampivelatra ny sehatry ny fandraharahana. Ny fiezahana mampiona an'ireo mpandraharaha reo izay no isan'ny hoe mila atosika zany tonga izay fiaraha-miasa zay. Eo ihany koa moa zany mazava ho azy ny fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana na eto Madagasikara na ato amin'ny Océan Indien. Izany indrindra no anisany ampiavaka ny Forum économique des îles de l'océan Indien andiany faraka 12 amaritana ny olana ahafana mijery ny vahaolana maharitra. Eo koa ny fiaraha-miasa vaovao amin'ny kontinanta afrikana mba ahafana mampivelatra bebe kokoa ny tontolon'ny fandraharahana. Fiavaka faharoa dia fisian'ilay panel de haut niveau izay andinihana ny olana hita eto anivon'ny Océan Indien mahakasika ny logistika, mahakasika ny fitaterana, mahakasika ny hoe ahoana no ahafahana mba hisin'izay olana mipetraka eo amin'ireo mpandraharaha ireo amin'ny resaka logistika. Ankoatra izay hanomboka rahampitso ary sy farana ratsy ny fa 20 Septambra ny hetsika eny Andotapenaka. Ny fampahafantarana ireo mpandraharaha hampiavaka io hetsika ihany koa ny fanehoana ireo mpandraharaha ny fahaiza-manaony sy ny traikefany eo amin'ny resaka fandraharahana.
mbola ho lavitra kosa ny ezaka eo amin'ny tontolon'ny gastronomia raha ho an'ny Madagasikara manokana. Tsy maharaka ny fanatontoloana isika ka izany no anisan'ny olana goavana. Sehatra iray manan-danja nefa ity sehatra ity eo amin'ny fizahantany. Isy araka izany ny hetsika salon de la gastronomie izay tontosaina etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba manomboka ny 20 hatramin'ny 30 Septambra ho avy izao. Ny andinizay miaraka amin'ny Jessica Miray eo amin'ny sariny Manorandre Malala. Sehatra iray anisan'ny mampiakatra ny lanjan'ny fizahantany ny tontolon'ny gastronomia. Tsy mbola manana ny toerany anefa izany raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Antony maro no mbola mahatonga izany, toy ny tsy faharahantsika ny fanatontoloana sy ny fivoarana eo amin'ny tontolon'ny gastronomia. Eo ihany koa ny tsy faharahantsika ny fenitra iraisam-pirenena izay anisan'ny taken'ny vahiny mizahantany eto amintsika, toy ny fitaovana rehetra ampiasaina ao an-dakozia ary ny fanarahana ny fenitry ny fahadiovana, fa eo ihany koa ny fenitra eo amin'ny kalitaon'ny sakafo. Gastronomia eto amintsika zany hoe sehatra fandrahoan-tsakafo ataoko malalaka aloha fa tsy vidy hoe sehatra ohatran'iza ataoko hoe mbola ataoko hoe manana fahatarantsika misy ireo tarangezabe raha mihoatra amin'izareo Europeana sy ny pays africain efa mandroso. Raisiko akaiky indrindra ohatra ny resaka fahadiovana na hygiène tena misy lesiko angezabe eto amintsika ny amin'izay. Ankoatran'izay moa ny amin'ny fitaovana angambany mazava ho azy ary mpanomanitra antsika dia hita ihany koa izay tsy fampiny izay. Fa kosa nefa za mahita hoe be da be nefa miezaka zao na fast food izy na hôtel restaurant gastronomique efa manomboka miezaka tena manaraka amin'ny izay zavatra levelany. Efa misy kosa nefa niezaka karakarain'ny avy eo anivo ny olona miantsehatra eo amin'izay tontolon'ny gastronomia izay. Isy indrindra ny hetsika salon de la gastronomie izay tontosaina ao amin'ny Alliance Française Andavamamba anomboka ny 20 ka hatramin'ny 30 Septambra izao, ka efa andiany fahadimy ity hetsika manaraka ity. Isy araka izany ny fampiratiana mandritra ireo 3 andro anatontosana ny hetsika ireo, ka mpandray anjara maro eo amin'ny sehatry ny gastronomia no ampranty amin'izany. Ny vaovaon'ny fandriampahalemana kosa indray faritra sy toerana maro manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao no mitaraina amin'ny tsy fisian'ny fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe izany na any ambanivohitra ihany koa. Miorooro ny ponina etsy amin'ny 67 hektara amin'ny faritra misy ny posta iny amin'ny resaka fanendahana ary tsy mifidy ora intsony. Mirongo fitaovam-piadiana sy zava-maranitra ireo mpanendaka ka tsy mahasamanohitra ny olona. Manao antsoavo araka izany ireo ponina eny an-toerana. Jessica Miray eo amin'ny sariny Manorandre Malala. Saika isan'andro ny fanendahana eny amin'ny faritra 67 hektara posta iny. Tsy misy lerin-tsony ihany koa fa na atoandro be aza dia mirongatra izay fanendahana izay. Fa matetika kosa amin'ny hariva sy maraina vao mangiran-dratsy iny no tena anaovan'izy ireo ny asa ratsy. Mirongo fitaovam-piadiana sy zava-maranitra hatrany ireo jiolahy ka tsy samanohitra azy ireo ponina. Manomboka eny amin'ny Senam ka hatrany amin'ny 67 hektara avana no anisan'ny faritra mena eo amin'izay fanendahana izay. Miantso ny mpitandro ny filaminana izy ireo araka izany amin'izay firongatry ny sy fandriampahalemana izay. Zay eto amin'ny 67 zany eto amin'ny posta isakariva dia tena mijaly mihitsy mba manentana ny polisy na gendarme mba manara-maso isakariva fa tena isaky ny amin'ny fito na eo amin'ny valivalo eo dia tena misy mpanendaka mitondra sabatra foana eto akaiky ny tetezana eto amin'ny posta na ery alolo ery amin'ny azokoriary dia misy foana dia matahotra sy dia isakariva rehefa mody. Tato misy fandriampahalemana tena mitongatra be mihitsy satria isan'andro ety dia mahemby foana izy vao tonga eto izay mirany dia mahemby foana hoe nisy tratrandray tery, nisy olona very zao tapitrisa tery, nisy olona very vola zao tery. Enjana be mihitsy ny fandriampahalemana ety tena mamahay be mihitsy zany ety amin'ny 67 ety amin'izao. Isan'andro zany misy voendaka foana ety. Mahatsapa ihany koa ireo ponina eny amin'iny faritra iny fa tena natao ankilabao ny fandriampahalemana teto Madagasikara nandritra izay 7 taona farany izay. Ohatrany ety moa zany hoe ambanimbany tanàna be zany ety dia ohatrany tsy dia misy mirara fa aty nandritra izay fotoana fitondrana izay tena hitana mihitsy tena tsisy fandriampahalemana mihitsy tsy milamina mihitsy ety amin'ny manodididina anay ety. Fahitako anazy aloha
Isan'ny betsaka zany le tsy fandriam-pahalemana aloha. Betsaka mirongatra zany le asan-dahalo sy fanendahana satria betsaka le olona tsy anasy dia rehefa tsy miasa izy dia tsy maintsy izay ny ataony. Miandrandra araka izany ny vahoaka malagasy miamerenany indray ny fandriam-pahalemana, olana izay efa mampikaikaiky ny vahoaka manerana ny nosy mihitsy. Ivadika eo amin'ny pejy politika kosa indray isika nanatotosa etsika fampahafantarana ny filatsako hovidiana Andriamatoa Marika Ravalomanana teny amin'ny faritra maromaro anatin'ny distrika ny KMMR Navaradrano. Nandritra ity etsika ity no nampahafantarana izy ireo ny vinany kandida Marika Ravalomanana laharana 520 anatin'ny bulletin unika ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 Novambra ho avy izao. Arahantsika avetrany andindininy miaraka amin'ny Noro Fitiavana. Raha tamin'ny volana Martsa no efa nitsangana ny KMMR na ny komity manohana any Marika Ravalomanana Avaradrano dia efa mafiorina sy anatiny asa tanteraka izy ankehitriny. Fitetezana ny komina 40 Fokotany ary Vohitra tety Avaradrano no noezaina notsidinina ka nampahafantarana ny kandida any Marika Ravalomanana sy ny laharana 520 misy azy. Olona mahiriny arivo izy ireo no nanao ny fampahafantarana izay manintana ny olona oliana amin'ny fifidianana ary mampatsiahy ny kandida 520 any Marika Ravalomanana. Ny toromarika fananganana ny KMMR dia avy any amin'ny président Marika Ravalomanana mihitsy. Dia mpandrindra nasionaly président Costa mitarika azy. Be dia be ireo olona tena tianohany ny président Marika Ravalomanana fa tsy te hiditra na iseho amina atoko politika. Dia nanantona amin'ny président Marika Ravalomanana izy. Dia amalina ny etaetan'ireny olona reny natonga amin'ny président tenirana ny asano. Ao tsisy président fa mpandrindra zay mihitsy nahatrany amin'ny national zany nahatra tia mpandrindra zany hoe tenirana collégial ny fomba fitantananao. Rehefa manaiky an'izay zany ianao dia afaka miditra somatsara amin'io komity io. Hetsika ira lehibe no nataon'izy ireo tamin'ny farany herinandro lasa teo ho an'ny fikambanana sy ny vondron'olona vonina anoina ny kandida 520. Fa mitoetra any koa ny fidinana ifotony ataon'ireo fikambanana maro samihafa manohana ny kandida Marika Ravalomanana. Isan'izany ireo fikambanana eo anivon'ny vondron'olon-tsotra ity fidinana ifotony ity izay miopana indrindra amin'ny fanomezana toromarika ireo olom-pirenena momba ny fifidianana. Eo ihany koa ny fiainona ny etaetany ireo mponina. Omaly moa no nisy izay fidinana ifotony izay nataon'ny vondron'olon-tsotra tany amin'ny komina Mandrosoa distrika Nandramasina iny. Vaovao tanteriny Edena Elia. Maniry ny iverenan'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana eo amin'ny fitondrany ireo mponina eto amin'ny komina Mandrosoa distrika Nandramasina. Isan'ny nitondra takaitrana nandritra ny 7 taona tsy nateo an'ity filoha ity ireto mponina ireto. Ny lalana simba ka tsy ahafahany vokatra mivoaka izay antom-pivelomany 7 isanjato ny ireto tantsaha eto. Entsakilan'izay ihany koa ny tsy fahatomombanana eo amin'ny toeram-pitsaboana, tsy fahampiany mpitsabo sy ireo ilainy andavanandro ny mponina. Omaly moa dia tonga nidina ifotony teny an-toerana ireo avy amin'ny vondron'olon-tsotra izay manohana ny kandida Marika Ravalomanana. Tonga mba hanentana ireo olom-pirenena amin'ny fandraisana andraikitra ao anatin'izao fifidianana izao raha te hisitraka indray ireo etaetan'ireo amin'ny alalan'ny fanohanana ny kandida laharana 520 Andriamatoa Marika Ravalomanana. Tokony hijoro amin'ny safidiny ny tsirairay. Zay fitandremana voalohany indrindra dia ny lalàna mba hiarovana an'izay le hoe hitantsika filoha Ravalomanana fa tandalàna izy entitra amin'ny fiampiaran-dalàna. Zay zavatra zay mila tandrovintsika mpanaradia hoe mila manara-dalàna tsika. Matoa ianao manohana dia vonina no hiaro azy ihany koa. Ao anatin'izany zavatra zany tsy hoe anara-drenirano fotsiny hoe manohana filoha Ravalomanana mba ka natombotsoa ka natoerana. Fa
toanana izy amin'ny ezaka zay atao inona ny antony anoanana anazy satria mila resy laritra aloha ianao ao anatin'izay fanoanana fororavalomana zay. Nisy ihany koa moa ny fanomezana toromarika ireo mpikambana rehetra eo anivo ny vondron'olon-tsotra amin'izay fanaraha-maso ny fifidianana izay manomboka amin'ny fandanjaham-bato hatramin'ny fivoahan'ny voka-pifidianana. Mbola mitoy manerana ny faritra moa ity fidinana ifotony sy fanentanana ataon'ny vondron'olon-tsotra ity raha ny fanazavana trany. Fa ho famahana ny olana eo amin'ny tsy fahazahoan'ny mponina rano fisotro madio amin'ny tokony ho izy ao amin'ny komina Ambohijanaka dia vovon-drano miisa 10 no natsangana any an-toerana ankehitriny. Marihana moa fa efa misitraka ny fampiasana izany avokoa ireo mponina amin'izao fotoana izao. Noro fitiavana sy rivotra Rajaonarivelo. Efa manomboka afa-pahasahiranana tanteraka ny mponina ao amin'ny komina Ambohijanaka eo amin'ny resaka fahazoana rano fisotro madio. Vovon-drano, trano fitehirizan-drano miisa 10 no naparitaka eny anivon'ny fokontany ao amin'ny komina io amin'izao fotoana. Tsy elakory moa izay no nitokana ny bureau-pokotany anankiray vaovao zao izay famatsimbola niarahana tamin'ny FDL ary koa ireo fanomezana rano fisotro madio an'ny mponina nahafahana zany nametraka ny hoe vovon-drano miaraka amin'ny trano fitehirizan-drano zany miisa 10 naparitaka tamin'ny fokontany samihafa. Ankoatra izay efa azo ny mponina any an-toerana ampiasaina io fotodrafitrasa vaovao io. Famatsimbola tamin'ny mpiara-miombonantoka avy any ampitan-dranomasina izy io ny ray amin'ireo fotodrafitrasa ireo no mitentina eo amin'ny 40 millions ariary ary 10 tamin'izay no vita ao anatin'ny komina Ambohijanaka amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny fifidianana kosa indray handray anjara biriky amin'ny alalan'ny fanoanana ara-pitaovana anampinana eo anivon'ny seni na ny vaomeramalo eo tena misana ny fifidianana ny komina Ambohijanaka. Dia izay ihany koa no afaka natolotra ho amin'ity androany ity ankasitrahana trano tompo kilasy tompoko vavy ny fanaranao ny vaovaon'ny MBS ary mametraka ny veloma mandra-piona manome fotoananao indray ho amin'ny rapitsy toy izao.